Efa ndresaka amin'izay fihanaky ny aretina pesta sy ny mety ho fiantraikany izay antsika dia tonga tany amin'ny faritra Itasy ny solotenan'ny OMS ity faritra ity moa izay nahiana tokoa ny sy ny valana aretina pesta sy ny fiparitahan' izany aretina pesta izany nojerena akaiky ny zava-misy tany an-toerana. Efa mamaraparana ankehitriny ny ady amin'ny pesta saingy mbola tsy vita tanteraka izany. Tafiditra ao anatin'izany ezaka izany indrindra dia nisy ny fitsidiana nataon'ireo solotenan'ny OMS tany amin'ny faritra Itasy hoentina manamafy ny fahaiza-manaon'ireo mpiasan'ny fahasalamana manoloany ny fisiany ity valana aretina pesta ity. Nisy ihany koa tamin'izany ny fanomezana fitaovana samihafa sy fanafody. Tantsoroka lehibe iara ministera fahasalamam-bahoaka izany miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka dia mpiara-miombonantoka manokana amin'izao fidinana aty anivon'ny faritra Itasy zao dia ny fisian'ny organisation mondiale de la santé na ny OMS. Misy anazy telo mianadahy izany mandray an-tanana ny amin'izay fanamafisana ny fahaiza-manao izay. Efa manana ny manaraka ny fianitra amin'izany fandraisana tanana mahakasika ny aretina pesta fiatrehana ny atao hoe investigation na ilay fiatrehana ny epidemie eny amin'ilay fisian'ny pesta eny amin'ny fiarahamonina fa indrindraindrindra ihany koa an'ilay fanaraha-maso ilay fampikasoka ilay mifanerasera tamin'ny olona voan'ny pesta dia ireo rehetra ireo izany no isan'ny ao anatin'ilay dinika ao anatin'ny fanamafisana izay fahaiza-manao izay na ilay renforcement des compétences entin'ny zareo organisation mondiale de la santé aty anivon'ny fitoram-pahitra ny fahasalamam-bahoaka aty amin'ny faritra Itasy. Izay famelona izay izay efa natrehan'ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka tao anatin'ny faritra Itasy manontolo na tety amin'ny nivon'ny fobeteur na aty amin'ny direction hatrany amin'ireo mpitazona ny tobim-pahasalamana eny amin'ny fototra zany CSP1 sy CSP2 dia efa samy nanao avokoa fa ilay fahamailona na ilay vigilance zany dia teneninay ombenombeny ary directive apetraka ity amin'ny direction mihitsy hoe tokony indroa eny na avo telo eny mihitsy ny fandraisana tanana zany hoe tsy tokony isy anao tatsovinitra zany ao anatin'ilay fandraisana tanana ireo vahoaka. Ankoatr'izay dia nisy ihany ny fitsiriana anatiny totosaina mahakasika indrindra ny fahaiza-mitantana eny anivon'ireo toeram-pitsaboam-panjakana na eo amin'ny lafiny vola izany na fanafody na fitaovana. Nojerena akaiky ihany koa ny fomba fandraisana ireo marary.